Ya akafalinda idray no iarabananao manaraka televiziona malagasy atao anatin'ny fandarana mety hototry ny andro amin'ny takarivany faharoapolon'ny volana febroary roapolo sy roa arivo ity pikasika zay mety hototry ny andro izay dia ny atmosfera tsika somary mando tanteraka manerana ny nosy izany hoe izay atmosfera mando izay no andrafitra mety hitetry ny andro amin'ny ankapobeny atmosfera tsy maro toerana manerana ny nosy. Vokatry izay ihany koa dia itoetra ny oram-baratra manerana ny nosy eny fankatratỳ amin'iny faritra atsimony nosy amin'ny faritra androy izay ho betsabetsaka androtsakorana amin'ny faritra androy ho an'iny alahady manokana. Hojerentsika amin'ny atsipriany ary zay mety hotetry ny andro izay ny zoma maraina dia ahitana orana malefaka ny faritra Analanjorofo, ny faritra Atsinanana sy Aloatra Mangoro, ny Atsinanana ny faritra Sofia iny mbola isy sisandoram-baratra kosa ny faritra ny morotsiraky faritra Sofia, ny morotsiraky faritra Boeny, Melaky ary ny morotsiraky ny faritra Menabe. Aty amin'ny faritra Afovoantany moa dia andrahona amin'ny ankapobeny Anjombona zay mety arahana eriky eny antsefatsefany eny. Raha isy orana tandrivindrahona ny Vatovavy Fitovinany sy ny Atsimatsinanana Omaina aty amin'ny faritra Atsimandrevana sy Androya ary ny faritra Anosy iny. Tolakandron'izay zoma izay ihany dia ahitana oram-baratra arak'izany ny faritra manerana nosy afa-tsy ny morotsiraka avaratra atsinanan'ny Dianasy manodidina ny Vohimariny ary ny morotsiraky ny faritra Androy. Raha ho an'ny maripana vinavina maripana ho an'izay zoma zay dia midina kely ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Afovoantany manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 izay ary ny ambany indrindra kosa dia 9 ka hatramin'ny 17 degré Celsius. Aty amin'ny morotsiraka Atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 4 ny ambany indrindra raha toa ka mihoatra ny 30 ny maripana ambony indrindra, 30 hatrany ny maripana ambony indrindra vao vinavina tany amin'iny faritra Toliary sy Mahajanga ary amin'iny Antsoia iny. Mikasika ny toetr'ny andro hoan'ny sabotsy manaraka izay kosa ny maraina ny sabotsy dia mbola mitoetra sisany oram-baratra amin'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny katratỳ amin'ny Melaky, torak'izany ihany koa ny morotsiraky ny faritra Atsimandrevana ahitana an'izay sisany oram-baratra izay raha toa ka andrahona ny faritra sisa. Ny tolakandro ny sabotsy moa dia anorana manerana ny nosy. Ny maripana izay sabotsy izay mbola nidina hatrany ampovoantany 9 ny ambony indrindra raha toa ka 9 ny maripana ambany indrindra, 5 ka hatramin'ny 13 ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana, raha toa ka 5 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefana. Aty amin'ny morotsiraka avaratra Andrefana 13 ny ambony indrindra any Mahajanga any no ahitana izay. Raha ny mikasika ny toetry ny andro ho an'ny alahady kosa ny maraina aloha dia mbola mitoetra ny oram-baratra amin'iny morotsiraky ny faritra Sofia tapany atsimon'ny Diana iny morotsiraky ny faritra Boeny, torak'izany koa ny ilany andrefan'ny Afovoantany manontolo iny dia ahitana an'izay orana tandrivindrahona izay raha toa ka andrahona any amin'ny faritra sisa marina hatrany. Fa ny tolakandron'izay alahady izay ihany koa dia anorana tandrivindrahona mety harankotroka ny faritra rehetrarehetra manerana nosy ho betsaka kokoa izany botsakoran'izany araka ny fanambara amin'iny faritra Androya sy tapany atsimon'ny faritra Atsimandrefana iny. Ny maripana ho an'ny alahady moa dia mbola nahitana fianjonana aloha ny aty Afovoantany sy 20 ny ambony indrindra 20 ka hatramin'ny 20 aty Afovoantany, 20 ka hatramin'ny 13 hatrany aloha ny morotsiraka Atsinanana, raha toa ka 20 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka Andrefanosy, 13 ny any Mahajanga no misy ny maripana ambony indrindra hita. Dia izay indray no azo nitotranao tamin'ity anio aty, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, manasanao manaraka indray.